Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ity vidéo ity ravana dia nataoko manokana ho an'ny ramatoa ministry ny fitsarana amin'izao fotoana izao sy ny mpiara-miasa rehetra aminy ao amin'ny ministeran'ny fitsarana. Mialatsiny fa nataoko publika izy satria misy lesona ihany koa ao anatin'izy ity mba tiako ho raisin'ny olona rehetra. Tsy ho lava resaka fa tonga dia ho alefako avy hatrany ny tiako ambara. Any mpanjaka voalohany toko faraka amin'ny roapolo dia misy tantara mampalahelo. Tantarana lehilahy anankiray antsoina hoe Nabota. Nanana tany mboalobika izy io ary tsy nanana fatsio izy izay lovany avy amin'ny ray aman-dreniny. Dia nisy olona anankiray koa nefa izay manam-pahefana, manam-bola, manan-katao zany. Dia efa manana zavatra be dia be mihitsy io olona io. Kanefa dia mbola nitsiriritiny ihany koa ity tany mboalobika Nabota ity satria hoe tsara plasy be, mety tsara amin'izay projet d'extension antiany atao amin'ny tetikasany. Dia rehefa niresaka tamin'ny Nabota izy hoe mba hovidinina na ohatrinona ilay izy. Dia Nabota tsy nanaiky satria hoe tany izy lovako avy amin'ny ray aman-dreniko izy ary misy valeur sentimentale amiko ka tsy ho amidiko aminao mihitsy. Dia rehefa nalahelo indraka iny satria tsy nahazo rirany tao zany dia hoy izy ny vadiny hoe ndao ampiasaintsika ny hery sy ny fahefana fa itsika ny tompon'izany itsika ny tompon'izany. Dia nisoketainy zareo Nabota natao izay fomba rehetrarehetra tonga ny Nabota tena hoe voaheloka mihitsy. Dia tonga hatramin'ny famonoana ny Nabota mihitsy ny fanamelohana sy ny fanaratsiana azy dia avy eo maty Nabota. Ka rehefa maty Nabota dia nalainy fotsiny amin'izay ilay tany mboalobika. Dia nieritreritry izy hoe vita amin'izao fotsiny ilay resaka. Tsy vita amin'izao fa tena tonga ho anatrehan'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra ilay izy satria Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahamarinana, Dieu de la justice. Ary tsy mankasitraka an'izany tsy fahamarinana izany izy. Dia tena naniraka mpanompo Andriamanitra ny tenyny fahatezerany sy ny fitsarany izay ho ataony amin'ireo olona ratsy fanareo. Mahatonga amin'ny resaka an'izany dia satria ao Madagasikara dia misy tranga tena mitovy amin'izany mihitsy. Misy olona ao izay manana tetikasa kely anankiray izay ho atsangany. Ary tsy manana fa tsy ho tetikasa io izy, io ihany ny azy. Fa misy olona koa anankiray izay manan-katao, manam-bola, efa manana zavatra be dia be tena be dia be mihitsy. Fa dia mbola mitsiriritra koa ny tetikasa kely anankiray ity satria hoe tsara plasy be, mety tsara amin'ny projet d'extension izay tiany atao amin'ny azy koa. Dia rehefa nanantona izy resaka tamin'ny ala miabla dia ohatrany tsy dia nahazo rirany angambany. Dia vokatr'izay dia nalahelo dia ohatrany hoe mampiasa ny hery sy ny fahefana rehetra ao am-pelantanany amin'izay anatanterahana hoe tsy maintsy azoko fa tsy mahalalanga. Ary dia tena ohatrany hoe natao tokoa izay rehetrarehetra fanaratsiana rehetrarehetra anty olona izay tsy maninona ty. Dia rehefa vita izy dia nivoaka tokoa ny didy tany amin'ny tribunal première instance dia tena hoe ravahana dia hoe alany eo zany ilay olona. Dia nefa ary ankoatran'izay arany dia mbola ampantoavina vola aman-jato ny tapitrisa. Zany ilay izy. Eo ilay mahatonga ilay tsy rariny amin'izy satria efa ho alana aminao ny tetikasanao. Ravana daholo izay natsanganao. Sy vola efa alaninao tao zany dia efa tsisy compte intsony. Mbola ampantoavina vola aman-jato ny tapitrisa koa ianao. Izay ilay tena mahazava-doza sy mahatsirarina interetsaka ity ka mahatonga ana mijoro eto satria tonga eo anatrehan'Andriamanitra izao resako izao. Tonga eo anatrehan'Andriamanitra izao resako izao. Te-hanentana, te-hampatsiaro anareo tompon'andraikitra mba jerevo akaiky re tompoko. Mba jerevo akaiky ty toetra raha ty. Tsy resaka an'izaniza mihitsy na hanondro an'izaniza. Fa raha mifampiresaka ianareo dia tsy maintsy ho fantatrareo hoe inona ity dossier izay resahako ity, inona ity cas izay resahako ity. Ary ny tiako ambara amintsika rehetra koa dia izao hoe aza mitsiriritra zavat'olona. Rehefa misy zavatra efa hitanao fa an'ny olona na ny namanao dia aza tsiriritina intsony. Fa mahatezitra an'Andriamanitra ary izany koa nefa nahatezitra azy tamin'ny Davida. Ianao efa manana vady firy dia vadin'olona anankiray kely mba karakaraina indray ny mbola tadiavinao alaina koa nahatezitra an'Andriamanitra izany. Mpanompon'Andriamanitra ianareo tompon'andraiky mpanjakanareo hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Mivavaka ho anareo, mahatoky ianareo ny malagasy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.